Tianao zay mampalahelo tsy tia ho tintsona tafasaraka voatokana ho an'ny fanjakanao noho ny famindram-pony Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firesanay aminao fanahy masino feno-fenoia to ny like you, he like you, ny fisinao Deus sakaisanao akakiny funao ianao lohany Andriamanitra Baefana fahaiza manao avy aminao tsy hamono fahazavana Glória utamana faiano no mitondra amina imbaja kizai no ny famindram-pony Jesosy fitavan'Andriamanitra ny firesanao fanay. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Levez les mains et demandez l'Esprit du Seigneur. Oh, tout les frères, il like you, difficile, où ça casse, demandez au Seigneur. I'll be there too. Eto ianao fanay masinao, eto ny fanatrehanao, eto ny fahefanao, miandrandranao ny fonay fanay masinao,
miandrandranao ny fanahinay ny aminay tontolo fanay masonao fanahina sinao avy fenony foko ny amiko tontolo fanahina sinao qui cingiano fanaina sino avi fenuni fuku nyamikyo tuntu fanaina sino avi faniri qui cingiana mianjanjanao miawanatiquao le fiainambauvao aviaminao si utunitalu tumponi fiainaku sino milaroa mianjanjanao miawanatiquao le fiainambauvao
feno ianao fa mianjanjanao mianjanjanao miao anatiko ao le fiainam-baovao avy aminao sy ho toy ny taloha tompony fiainako falay masinao milanao ao. Riavana milala rehetra ao amin'ny tompo anomboka ny fiderana isika hiara hitsangana isika rehetra na zany iza toerana misy ianao amin'izao fotoana izao ndao azy. Arahantsika teka fararano fiotazana otsarotsika mandrak'izay fa mioty ny soa ianao sy ny ankohonanao amin'ity pentekosta ity. Rehefa nialitra ny fitsapany sy fisedrana mamay ireo lalantsaro tranombana vita ihany izy izay fa tonga kosa ny ora fititany vonina fa fiatry izay ny finona natao tsaratana no nampitombonina abony tanantsika kavana faliny tsara ka ny zinjavokaty ambony tanana faliny ena fane afatsy ny feony faenjena ka misatranaza tekandray 1 2 3 teka be debe ho an'i jesosy ho azy ny voninahitra iorakoraka ho an'i jesosy tika fa tsara ny tompo liavana isanandro anome voninahitra n'andriamanitra arisika rehetra amin'izao fotoana izao voninahitra neo an'andriamanitra irery any halleloia masina jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Teka andray ho an'i jesosy aloha amin'izao fotoana izao iavana malala rehetra ao amin'ny tompo andriamanitra dia nanokana fotoana anankiray nandefasany ny fanahy masina nidina tety ambonin'ny tany anio zany andro zany feny fifaliana isika idera azy amin'ity anio ity momban'ny fanahy masina ary aty ampendohan'ny zavatra rehetra dia tsy hainy tsisotra azy amin'ny alalan'ny salamo izay ho salamo fideratsika ny salamo 420 ahitsika tsy enjery zany ny andininy fahafito atreo amin'ny andininy fahafolo izay efa fanaotsika amin'ny fiderana matetika dia matetika satria tsy zakany devoly io salamo fa lazaiko aminao zany ary zany jesosy tsika zany nandefany zany tamin'ny alalan'ny davida mpanjaka ninninna zavatra tsy nety nataon'ny davida andriamanitra niazona azy ary nanome teny azy hoe asandraton'ny lohanareo ndikan'izany samy manandratra ny lohantsika isika ao anatin'ny vakitenin'ny salamo iandoany zao fotoana zao rehefa avy eo tsika dia miditra amin'ny ira voalohany avy hatrany salamo 420 andininy fahafito hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrato ianareo ry varavarana fahagolana mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra iza zao mpanjaka ny voninahitra zao jehova mahery tsy toa
Jehova piady mahery asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova tompony maro izy no mpanjaka ny voninahitra amen Andriamanitro miaontsoanao atraminy maraina eo ampitsanganana trany vita ny vavaka dia afaka hipetrakintsika tonynkiravetrany entintsika anomboana ny fiantsoana Jesosy tompo Trano ani Andriamanitro Atsamini maraina Mangeta yetana Isani fana ikyu Demantso Kamananga tanany ianao na zavatra toerana misy ianao am'izao fotoana miantso ny tompo isika Andriamanitra zay antsoinao dia maheno anao ary amaly ianao Hallelujah, hallelujah, Fiorenana no ilaina mifototra rehetra ny mihira zao Voninahitra Andriamanitra lay masina indrindra lay tsara indrindra lay ambony indrindra lay marina indrindra Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ianao
tompony tompo rehetra ianao ary mpanjaka ny mpanjaka rehetra ianao le mitoetra eo ambonin'ny fideran'ny Israely zinona moa zay Jesosy tsy mendrika tsy tanteraka fa nomenao anjara kosa ety ambonin'ny tany mba hideranao manajanao zay tompo mikoka ambany dia mbany zay Jesosy hanao ny famirapiratana nomenao tombonandro mahatratra izao vaninandro Pentecosta izao nilatsahany fanahy masina faizay tamin'ny mpianatra mirotsaka amin'ny tsirairay avy koa izy androany ary amin'ity anio ity nizanizaka mandray Jesosy io zany omenao zany dia ny fanahy masina dia hotafinao azy ny fanahy masina nideranao ary zay manajanao ambony indrindra mihoatra ny fanomezanay voninahitra ny olona ety ambonin'ny tany fa ianao dia Andriamanitra lehibe sy mahagaga ary mahatalanjona ka raha isy ny fiderana ina dia tsotsotra ihany azy fa mideranao ny olo-masina rehetra any an-danitra mitalakotrokotroka tahaka ny varatra mirondrona tahaka ny ranobe tsy mahay an'izany zay tompo fa ankehitriny kosa vokatry ny fonay ankasitrao fa ampitiavana ampanetretena no iredonana ny irany anjely analikisa manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen teka ho an'i Jesosy alohantsika ary havana teka mafy ho an'i Jesosy nazanaiza toerana misy ianao dia ho raisin'Andriamanitra ny zany fiderana zay atolotra ao zany mahazo toerana amin'izay ary tsika any tokantrano any amin'ny toerana rehetra zay misy atsika tsirairay naiza dia tinonina aminao sady fitahin'Andriamanitra tsy toa mihoatra noho ny fahalalana rehetra ianao io no tonga aminao zany fahasoavambe avy amin'Andriamanitra zany amin'ity fotoana ity sotra Jesosy ety ampiandohana ry havana dia mariako kely izy ao fitenenana izao satria ny fotoana ny fiderana ny liturgie fitaopivavahana izy ity ary fanimpopivavahana iraisantsika ao anatin'ny fotoana fohifohy ihany na dia adiny ray mihoatra kely eo azy dia maneho fisaorana manokana ny tsirairay avy nandray anjara mahakasika an'izao fiderana amin'ity anio ity izao izay karakarain'ny Loharanom-piderana ety Ambohidroa Fiorenana izao ary ny tena ambony indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe nomeny andreo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay namorokira ho mba hahafahana manao fiderana tahaka an'izao misy ny any anatin'ny firana protestantany ny FPVM misy ny firana izay efa tafiditra any na dia iran'ireo mpanakanto ara-pilazany tsara aza be dia be zany tsy voatonoko eto satria hatraty ampiandohanao dia efa mba fantatra reo ihany angambany azy efa ny telefona zay nresahako efa ela efa tena farany ela zany marihana ty zany satria tsy anay ny hira ary tsy atsika ny hira fa mety misy hira ihany mba noforononay fa tsy atsika tsony reny fa an'Andriamanitra ary dia natolotra kosa ampitiavana ho amin'ny fiderana hamonjena fanahin'olona ry havana hamonjena fanahin'olona ary dia misaotra anareo zay amin'izany famirona anareo hira izany ao ny misy korala ao ny olotokana ao indrindraindrindra isika tompona ndraikitra rehetra ao anatin'ny fiangonana maro isan-karazany fa ho fiderana an'Andriamanitra anomboantsika an'izany ary amin'izao fotoana izao omeo laka ny fiderana avy hatrany miala rakoto mamonjy namorona an'izany ary dia ho voninahitr'Andriamanitra fa ho ataontsika anatin'ity fiderana ity raha vitanao no mitsangana ny tokantrano dia mitsangantsika raha misy kosa any mpipetrahana ihany fa mitehaka dia anatin'ny raisitsika pity hafatanana zany rehetrarehetra zany ndao ary ambony tanatsika asio tsikitsiky manakaniva afaka mitsangantsika rehetra naiza ndawa misy olana be no mitanotrika anao aza kivy mitraka zerozesô dia mivava aza velandresy anao ny adipanay aoreno ny fenona fa Jesosy aneo fony tao Yahweh Umelaka Fiderana Umelaka Fiderana Umelaka Fiderana Essuie-glace Essuie-glace ou yam Sulana be mitanutrika anao aza kivy mitraka zerozesô dia mivava aza veran'esy anao iadipanay aoreno ny fenona fa Jesosy aneo
Jesosy ny voninahitra amandrakizay aha disoroka kely nila aisik aha ea farany ambony tanana aloha tsikitsiky se olana ve aretina ve kakivina karirkurinu fuanani avela wanzaka ny fifaliana resasniat penawangi angina dawol fataofiny Fiderana zay indrindra handao teka marana anazy ambony hoe ea zay mihitsy diava ho an'i Jesosy voninahitra neo an'Andriamanitra irery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen mahazo toerantsika riavana riava koa mazava moa satria ny fotoana tahaka an'izao dia Pentecoste atraty ampiandohanana naeno an'ilay fampilazana tanatin'ny pejy ianareo page dia voateny tao anatin'izany ny hoe ho voarakitra tanteraka any an-danitra ny feonao averiko ndre mandeha ny fotoana tahaka an'izao dia tsy mandalondalo azy ary zay moa ny sombom-batsim-panahy ho voarakitra any an-danitra ny feonao zay rehetrarehetra nataonao androany tsy hoe tsy voarakitra ny tany aloha fa tena anio aloha dia zay ny fantatro fefa nentina ambavaka dia ho Jesosy hoe rehefa miteny anao androany hoe tsara ny tompo dia zay dia efa voasoratra any an-danitra zay feonao zay isanandro tsara ny tompo ary eo indrindra no itenenako aminao fa isaky ny voasoratra lay feonao na voarakitra ny feonao dia ny anaranao koa dia voasoratra any amin'ny olanitra io voasoratra ny anaranao tiakan'izany enao androany tsy mandehandeha fotsiny fahatany ty fotoana ity fa dia tononina aminao androany fifalimbe sy fitahiana avy amin'i Jesosy satria midera ny tompo ianao dia mahazo an'izay arak'izay fahaizan'Andriamanitra tsy fahaizan'olombelona iantso ny fanahy masintsika araky ty tononkira ity hoe fanahy masinao avia tahaka ny tamin'ny andron'ny Pentecoste ainao io iry io isorana be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra zay namorona an'izany dia farandre mamonjy tononina ampitiavana izany ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy ndao ary tsika rehetra se uijai ni funai harutsai aminai ni fanai masinau tunitami Pentecosta tumpu mi dinuvai mi fiainana boca si wijai mi funai outside aminai mi fanai masina Unitami Pentecosta Omitinuvai Ni fiainana Sami mangataka Tanay masino Avi Sami mangataka yan Tanay masino
aoka ho tsaroantsika zay fanangatanao tsy maintsy tonga aminao angataon'ny fanahy masina fa hanamasina anao atramin'ny taranaka asandraton'ny feonao iaho tombony ho anao zany fa tsy ho anahy ndao azy tompoaka sio indray Fanay masinao Tunitani Pentecosta Oh mi dilubai Mi Fiderana No, atsoi Fanay masino Avi Oh, avi Fanay masino Vitinate Fanay masina ka ho an'ny fanamasinatsika ry fanamasina tsy azo tenitenenina foana zay rehetra mbola miteny zanak'olona ozy ka miteny ratsy ny zanak'olona mbola azo famelan-keloka fa zay miteny ratsy ny fanamasina tsy azo famelan-keloka mandraka izay aoka ho tandrematsika izany aoka ho tandrematsika izany ary amin'ny fotoana rehetra rehefa manatona ny tompo ianao ry havana teneniko aminao amin'izao sombam-batsym-panahy zao ho avy eo ny vatsym-panahy ho anao rehefa avy eo inona ny am'tiany io ity fa teneniko anao amin'izao fotoana izao efa voasoratra daholy ny anarantsika rehetra any an-danitrany ary ozy ny tompo aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo efa tafidina ny herin'ny fanahy masina ndao anatin'ny tompo ainganary ao anatin'ny fiderana tsy maintsy misy fiankofana ao anatin'ny fiderana tsy maintsy mekoka niza manatona ny tompo midera azy tsy maintsy misy fiankofanao zay le atao hoe adoration samy manana ny fiankofany frairay avy fa andeha iombona atsika mitonkira ao amin'ny firana protestanta ry havana milazany hoe manatonao ka miondrika manoroka ny tonga masinao zany ane ry havany tsy hoe hanatonao fa zao dia zao manatonao ka miondrika manoroka ny tonga masinao izao zay olona tsy mendrika ary tompo havaozy hoanao tena raisy hoanao zany zany tononkira zany a dia mbola eo pipetrahana ihany aloha ho anareo any tokantrano rehetrarehetrany any amin'ny toerana zay misy atsika fa dia ataontsika izany tononkira zany manatonao kami undika manuruk kami tunggu masina izamulu nasi mendika kambang vos tumpu sangan secara itu izawulu nasi menji
jesosy manatony izay ka miondrika manoroka ny tongo masinao izao zay olona tsy mendrika izany mendrika eto ambonin'ity tany ity jesosy tsisy na dia iray aza manao ny marina manatona kosa izay kehitriny mino afa-tsy ho lavinao naovinanao vi raha tsy teo ianao efa very zay potika izay fa noho ny aminao jesosy tahaka ny nanangananao indray any Saoly ho tonga Paoly apôstôly namonjy fanahin'olona analikisa mandraky tiany androany ka nasa in'ny teny fa manahafataka ny anahafako any Kristy zany no anatonana ianao jesosy eto tongotra ho masina manoroka izay jesosy efa ratsy zay efa diso zay efa tsy mendrika izay dia efa niverina amin'izay ao anatrehanao zay tsirairay avy ankehitriny jesosy mifonjato mifona rivo engavy ianao tompo atsoro ny tananao lay tananao jesosy nisy olatry ny famindram-po olatry ny famelan-keloka tsisy na dia iray azy afaka namary tena fa izy ny marina izy ny tena tompony fanaperana fa izay tsirairay avy na izana ny lavitra nany akaiky ka mandre zao vavaka zao dia miara metoraka eo potitry ny azo fijalianao zay jesosy so ihany jesosy fa nitenyanao ny fonareo ny tiatriaro fa aza ny fitafinareo ka dia manaton'izay jesosy mandoalika amin'ny fona irehetra jesosy eo mino aho ho raisinao amin'izay ny fiainany tsirairay avy ka manomboko zao ianao dia mamerina indray ny teninao jesosy manao hoe fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra mety mifindry zany hitanay zany eny amin'ny telesiny rehetrarehetra any mirodana ka mirodana nitsona mimaro isan-karazany na hetsika aza ny avoana mety mihetsika izany fa zao kosa ny famindram-ponao sy ny fitiavanao tsy hitsoka mandrakizay aminay tsirairay avy niza manerana an'ity tany ity ka na dia mafy azy zao fiainan'izao amin'izao vaninandro sy vanim-potoana iainana izao ny fantatro olona efa voavela eloka daoly zay rehetra nanatona an' jesosy androany olona ampinin'andriamanitra daoly olona raisin'andriamanitra no aviny olona apakarin'andriamanitra ny finoany ary olon'andriamanitra izay ho tahian'andriamanitra manokana amin'ny hoavy rehetra satria fantany ny mpanompony araka ny teny za rehefa tia dia tia azy hatramin'ny farany ka ho jeren'ny masoko izy hanasoa azy azay sotra jesosy manajanao zay amin'ny fona rehetra ka dia sambatra izay hiaraka amin'ny davida mpanao salamo tokoa amin'ny teniny salamo zay nataony manao hoe sambatra ny olona zay voavelany ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' jesosy kristy zanany latokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Marie Virgine nijalana nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny andro fijaliana matika nalevina nidina tany fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo akavanan'andriamanitra ray tsy toa avy any aviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerina zao tontolo izao fiombonany olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen izao olona izay tsy mendrika ka mba havao zy tompo ho anao izao olona tsy mendrika kamba valzi tompo voninahitra neo n'andriamanitra irery hany halleloia masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen teka ho an' jesosy alohantsika riavana nisanteka ataonao ho ampitombon'andriamanitra sivy 1 égale 9 misy dikan'izay teny zay valim-bavaka anaky sivy niteka anankiray zay ataonao an' jesosy androany ko amin'ny tehafaly anao an' jesosy izy manao ny multiplication ao fa tsy anjaranao zany tsy anjarako zany 1 égale 9 ianao mahita an'izay voninahitr'andriamanitra mahazo toerantsika rehetra ao anatin'izany toerana misy atsika rehetra zany tsara ny tompo isanandro zay indrindra ary eto arytsika dia
anao hira anankiray zao tsika metsiketsika izay itiry ty ny sorana an Jesosy dia zao misy mpanompon'Andriamanitra izay namorona daholo ny hira rehetra misaotra ny rahalahy rija rasolondray be amin'izany rehetrarehetra zany satria reo moa rahalahy miresaka amin'ny pasteur mahandry tsara ny tenanay hatramin'ny fotoana rehetra efa hatramin'ny ely zany a efa hatrany amin'ny 2008 2009 ary raha nirahana dia efa tany 1995 14 tany hoany dia isorana ny Jesosy zany fa dia ho atolotry zany hira zany ampitiavana ampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitry'Andriamanitra iraisantsika ho fiderana an'Andriamanitra rehetrarehetra zany etretrany indraindrainay zay ny hiratsika amin'izao fotoana zao afaka mitsangana tsika satria hira fiderana io a vita zay rehetrarehetra dia hipetraka andraitsika rehefa avy eo ndao ary hira zay mai Fiderana Mispeciamnedicas Janku fanarecha dolorias Indra-indranai Indra-indranai Neremanita Hallelujah Hallelujah Siniwasana Medica wasini Fiderana Kupatanane Magimeka manane Indra-indranai Indra-indranai Neremanita Fiderana Speciamnedicas Janku fanarecha dolorias Indra-indranai Indra-indranai Neremanita Hallelujah Hallelujah Siniwasana Medica wasini Fiderana Kupatanane Magimeka manane Indra-indranai Indra-indranai Neremanita Fiderana Speciamnedicas Janku fanarecha dolorias Indra-indranai Indra-indranai Neremanita Hallelujah 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 Siniwasana Medica wasini Fiderana Kupatanane Magimeka manane Indra-indranai Indra-indranai Neremanita
hafa ho an'i Jesosy ry havana tsy ho an'ny olona mihitsy ny tehaka fa ho an'i Jesosy tika ny tehaka zay ny mahatonga ny hoe Andriamanitra ny indraindraina fa ho voninahitra Andriamanitra irery ihany zany afaka mahazo toerana tsika raha ohatra ka efa nitsangana foana teo amin'ity hira anankiray ity tsy hanao be resaka araka le fitenenana hoe tsy dia be resaka fa alohan'ny hira ny teny hivavaka ho an'ny firenena isika misaotra be dehibe any rahalahy zay efa lasa nipetraka ny ampitany ranomasina raha mahita izy fantany tsara miresaka tsara ray efatra amin'ny ela hatrany amin'ny 2004 2005 2006 2007 hira lanamorona an'izao hira zao amin'ny tanora masina itosy ary dia fantany tsara hoe io pasteur ho voninahitr'Andriamanitra adikompatanana ho azy amin'izany rehetra zany samita in'Andriamanitra mamela ny nosinay dahoary Seja ulama itinusi malalana iti mangatakan amin au zahay Kristi Hira se mai tao Raiz miasa ti siatuisha Raiz miasa ti siasakada Kai panatiniet Imaneki levaye Panjesi tuni burumae Raiz miasa ti siatuisha Raiz miasa ti siasakada Kai panatiniet
riavana ary voninahitra Andriamanitra irery any alohan'ny hipetrahana dia ame voninahitra ny tompontsika voninahitra neo n'Andriamanitra irery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen mahazo toerana antsika riavana misy antira anankiray ity izay isorana be dehibe ihany koa ny mpamorona ao amin'ny tarika antsan'i Kristy ao raha nitarika antsan'i Kristy dia niara-ny aingenainga taminay ihany tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny sehitry ny Fiderana évangélika isorana be dehibe satria dia raha lasa nabavy daholo miraro ny fahasalamana feno an'izany tarika izany sy ny ekipa rehetra ary indrindra fa ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'izy ireo tsirairay dia isorana be dehibe ny mpamorona asa na i madame Lucette namorona izy ity na ira tsy fantatro fa tamin'izany moa dia zay foana efa tamin'izany rehetrarehetra zany any tany 1997 ny niarahana tamin'izany rehetrarehetra zany ary eto kosa izay dia anao anatin'izao fitaovam-bavahana zao ny hiranareo liturgie Fiderana dia angatahana amin'i Jesosy ho voninahitr'Andriamanitra anova fanahin'olona ary ampiditra olona ho any an-danitra satria tena hafa ihany no miaraka amin'i Jesosy tena hafa ihany ary dia nilaza aminao mihitsy androany ianao zay tonga eto io dia nataon'i Jesosy mihitsy hoe tena hafa ihany ianao tsy mitovy amin'les autres ahoana tsara hoe tsy mitovy amin'les autres satria ny antony enao mihitsy ny safidian'Andriamanitra amin'ity Pentecoste ity dia mba hamparitao amin'ny olona ihany koa fa izy koa dia tokony hanompo an'i Jesosy hoe tena hafa ihany ny miaraka amin'ny ray aitsika ny hira ndao avy hatrany azy ndao ary fitaina ho any atokantranonao rehetra diaba ho an'i Jesosy riavana ho an'i Jesosy tena hafa ihany no miaraka amin'izany Jesosy tsika izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ao aorian'ny tira anankiray ity dia andray ny vatsim-panahintsika 7 minitra ihany eo ilay ahitantsika an'ilay hoe 7 minitra vatsim-panahy ao aorian'ny tira anankiray ity hoy tononkiratsika androany hoe mitonia aza manaho na inona fa zao nolazaiko aminao zany Jesosy zany mahafantatra ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanao androany ianao andray vatsim-panahy aorianan'izao tononkira zao dia mino fa hiakatra tokoa ny aim-panahinao ho velombelona andray ny fononao mitonia zanako dahoary misaotra be dehibe ny tompony hira dia rahalahy fi rasolofiniaina ho tahiny Jesosy rahalahy dahoary Keep
izao tsy afoianao tsy ho fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatranao indrindra zadino fa eto ny zavadretra tsy voatery afalianao fa ny zavadretra miara-miasa soanao asa manay fa eto aho tsy avelako anderianao mety tsy ho azonao zay tondrako anao fa aza manay fa izao mitantaminao mitonia zanako fa eto ampianariko zava-baovao ianao Nyapatanzakanao no antomizao Aiko famarary efa nampianao hanakaikay Ny zavadretra tsy voatery afalianao fa ny zavadretra miara-miasa soanao asa manay fa eto aho tsy avelako andeireranao mety tsy ho azonao zay tondrako anao fa aza manay fa izao mitantananao ny zavatra rehetra tsy voatery afalianao fa ny zavatra rehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeireranao mety tsy ho azonao zay tondrako anao fa aza manay lalao tsara mitondrako anao ampandresy anao aorinao tafiky univoninay tronganao asa manay fa izao mitantaminao asa manay fa izao Sotra Jesosy ankehitriny ariavana dia tonga eo amin'ny vatsim-panahy fito minitra hoia zay no mahatonga antsika hoe mitony ndeha hivavaka sika rehetra aloha voninahitra ho anao Andriamanitra lay tompony teny tany am-piandohana dia tao amin'ny teny ary ny teny ndeha Andriamanitra misaotra anao zay ampahirezo ny mpanomponao vatsio indray amin'ny tian'io ity tompo fa ianao ny memboninahitra amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy anay misaotra raha eo halleluia amen salamo fa 720 riavana salamo fa 720 aitsika tsara izy io dia vakitsika nge zany andininy voalohany sy ny faharoa zany zay ny vatsim-panahy amin'ity pentecoste ity ozy ianao hoe pastera aiza zay fanahy masina amin'izany hoeninao izy amin'ny anaran'i Jesosy
raha tsy Jehova ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova ny miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasairana. Zany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory aza izy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Riavany malala rehetra ao amin'ny tompo. Ny fotoana hoy tahaka an'izao dia Pentecoste. Zany hoe zava-dehibe zany filatsahany fanamasina izany. Dia hoy ianao raha tsy Jehova ny manao ny trano, aiza zay fanamasina amin'izany ry pastera? Eny, hoy aminao misy zany fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia inona moa? Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Vao miteny zany hoe raha tsy Jehova ny manao ny trano dia te hiteny hoe raha tsy Jesosy ny manao ny trano. Te hiteny hoe raha tsy ny fanahy masina ny manao ny trano. Misy antony zany. Androany aloha dia tsofina rano sahady ianao ho an'izay rehetrarehetra manao trano amin'izao fotoana izao, na mikasa hanao trano amin'izao fotoana izao, na zay manam-paniriana mba hanana trano amin'izao fotoana izao dia tinonina fahatanterahany sy fahavitany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa ny Nazareta. Vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy. Vao manam-paniriana fotsiny ianao androany amin'ity Fiderana ity, Loharanom-piderana, Loharanom-pitahiana. Lazaiko aminao zany. Loharanom-pitahiana. Ho voninahitr'Andriamanitra. Ary zay indrindra no mahatonga n'izany teny zany hoe zava-poana ho antsika, zany hoe mifo maraina be dia alipandry. Nefa hozy ianao pastera, rehefa tsy miasa ianao tsy homana. Teny soratra masina tokoa zay. Ary eo no angalatsika vatsim-panahy androany. Zany rehetra zany dia omen'ny malalany na dia maninona ozy na dia matory azy izy. Hozy ianao hoe atory aninona? Atory ve dia mba hisakavo? Atory ve dia azo sakavo, azo karama? Eny tory teny ao anatina confinement moa izy ity na vatsim-panahy ao anatina confinement dia ho ambarako aminao ihany zany rehetra zany. Tenenao amiko eto androany. Firy volana zay ny confinement. Fa izy ianao tena tsy ninana mihitsy maraina atoandro hariva, fa lazaiko aminao fa raha tsy ninana ianao mampandaingan'Andriamanitra ianao. Fa mbola mihinana ianao noho ny amin'inona? Noho ny amin'ny Jesosy fanahy masina zay midina amin'ity anio ity. Tsy maintsy mbola hihinana ianao ary ho voky tsara le ventre. Jesosy milaza amintsika kosa nefa mahaiza mitsitsy, mahaza manana fahendrena ao anatin'izany. Ka ny vatsim-panahy androany dia tsorina aminao mihitsy fa fomba fijerin'Andriamanitra izy ity. Zany hoe fitazanan'Andriamanitra avy any ambony ihany anao sy anahy. Na matory azy ianao hitany, miasa ianao hitany. Zany hoe hiasa satria mila mihinan-kanina hitany, matory ianao hitany. Zany tsy mitaonantsika mihitsy hoe dodo zaza dia andao dodo daholy. Fa olazaina aminao ny tena amin'ny zava miafiny io tenin'Andriamanitra io. Miambina foana ny mpiambina raha tsy Jehova mihitsy ny misy mandefa ny anjely ny toby manodidina an'izay matahotra azy sady mamonjy azy. Fa androany koa dia miresaka ny soratra masina na dia natory azy ianao. Hovinintsika ny tena hoe natory, resy tory. Mbola no tanàna kely ihany ve hoy ny boky ny mpitoroteny. Fa mbola misy mifo ianao dia mitaraina noana. Jerenao ambulany to misy, jerenao amin'ny frigo to misy, jerenao any amin'ny fitahirizana to misy. Na masaka na manta mbola misy ao. Zany no milaza fa na dia matory aza ny mpanompon'Andriamanitra dia ho tenenina mihitsy hoe tsy ho ritra ny dilolo anatin'ny tavoaranao ary tsy ho laniny koba ao anatin'ny barikanao ry havana ny anaran'i Jesosy. Satria velona ny Jehovah Andriamanitra zay ivavahantsika, velona ny fanahy masina. Ary zay fomba fijerin'Andriamanitra zay, miasa ianao mitotototo aty sy aroa fa hitan'Andriamanitra zany. Ain'Andriamanitra tsara ny fikelezanao, aina ao amin'ny tompo. Zany mahatonga an'i Jesosy milaza hoe ny any mpanompoka izay efa nofidiko tsy mba hariko. Zay indrindra. Ianao le tsy harian'Andriamanitra, te hiresaka ny tenin'Andriamanitra hijereko kely ao anatin'le baiboly nivakitsika teo. Ozy izy hoe zava-poana ho anareo ozy izy ny mifo maraina sy ny alipandry. Pastera, tsy azo atao ve zany le mifo vao maneno akoho? Dia ahoana le tononkira hoe vao maneno akoho dia iorangafa manina ozy? Miomakomana. Fa raha matoa zany tsy miomakomana mihitsy ve? Nefa debe ny miomakomana vao maraina. Ary tena tsy matory, tsy mandry andro sy mandry alina. Raha mahita amin'izao fotoana izao ry havana,
sahirana aloha ny olona mangidy ozy ny olona zao fotoana zao zao fiainana zao mangidy be nefa magaga mbola misy mihinana ihany ary de tena mihinana tokoa zay le tsy ho fanarano anao e naiza zany toerana misy anao hitan'Andriamanitra ary de omeny anao malalany zay rehetra irin'ny fonao indray am'tian'io ity sy ny hoavinao rehetra ny taranakao aza mieritreritra ianao ahoana no avin'reto taranako reto za zao voaterabao za zao voateraka tsy fantatro firy volana za zao voateraka firy andro za zao mbola be voka aza ny sasany am'izao fotoana zao de ahoana nefa nyfiainantsika efa ohatry zao am'izao vaninandro ianan'izao aza matahotra iana ozy le tonikira teo aza manina mitony fotsiny ihany ary zay no itenenan'i Jesosy amintsika eto fa io Andriamanitra io de milaza aminao manokana fa fantany tsara ianao na mandry na mifo na matory na mitsangana na mirirana na makaiza na miafina azy hitan'Andriamanitra tsika ary eo ny fifaliantsika androany misy Andriamanitra mijery atsika kay Andriamanitra mahita atsika na zay naisa toerana misy atsika am'izay fotoana izay de miresaka amintsika ny tompo hoe omeny ianao izay rehetra irinao na de matory azy ianao farandriavana zao nolazaiko aminao hain'Andriamanitra manokana ny mahita le fanirinao io le eritreritrao io lay projet anao io indrindra fa ianao tsy mieritreritra mihitsy hoe za ve de mba ho lasa milliardaire ianao io mihitsy hotononoko amin'ny anaran'i Jesosy zay mandray fa milliardaire ao amin'ny tompo aloha milliardaire ao amin'ny tompo aloha zany hoe omenao an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra omenao an'i Kaisara zay an'i Kaisara hain'Andriamanitra ny toepoko sy ny toeponao anatin'izany fa raha tena vitanao zany hoe za tena hanompo an'i Jesosy mandra-pialako eto ambonin'ny tany amin'ny lafiny rehetra igorodana aminao ny fahasoavam-be misy vola be dehibe any amboarin'Andriamanitra zao am'izao tsika miteniteny zao vola manera-tany miodikodina mety devise mety vola malagasy mety vola frantsay mety vola européanna moa zany fa tsy frantsay intsony mety vola amerikanina mety vola tsy fantatry sinoa fa ho angongonin'Andriamanitra io ka raha malalany tsara ianao mahay mitoetra eo aminy manaiky azy midera azy de ho hitanao tsara fa angonin'Andriamanitra de ho agorodany am'izay ao anatin'le fitatazanao ao anatin'le bankinao ao anatin'le kofranao ao anatin'lay posinao sy ny poketranao rehetra hatrany amin'ny taranakao anjaka am'izany rehetrarehetra zany hain'Andriamanitra io ary ny fahasalamana zay tsy voavidim-bola fa na betsaka ny nanam-bola betsaka ny manam-pahaizana betsaka ny manamboninahitra fa hafa ihany zany fahefan'ny lanitra zany araka ny tonikiratsika rehetra teo ny vavantsika rehetra hoe mamindrafo fa ny fahefan'i Jesosy riavako de hoy ny soratra masina any amin'ny oabolana any manao hoe fa ny fitahian'i Jehova no mampanankarena tsy azo ny fisasarana ho ampiny zany ka de farany indrindra ary tononoko aminao sy ny ankonanao ny taranakao mandimby anao rehetra riavako ianoka eo amban'ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitahiny manokana ary ho hitanao tsara fa nisy dikany ity fotoan'androany ity fa nisy fiderana nataonao de mba ianao koa voasoratra ao anatin'ny listin'ny olona efa voata efa nomena fanasitranana efa nomena ny fandresena efa nomena ihany koa ny fahasoavam-be miala avy amin'izany atao hoe fiderana fa Jehova ny hoderainao de hoy ny soratra masina hoe zay manome voninahitra mba homeko voninahitra koa atafiny Jehova Andriamanitra anao ane ny voninahitry ny lanitra ary indrindraindrindra anjaka amin'ny ankonanao sy ny taranakao ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay satria tsara ny tompo isanandro isanandro amen tsara foana ny iratsika riavana isorana be dehibe ny rahalaharije ary ho voninahitr'Andriamanitra araka zany toriteny zany na izanaiza toerana misy anao ninona ataonao tsara foana mandrakizay lalandava ny dikan'izany io fiainanao sy no avinao io fidiram-bolanao le S ndao ary afaka manaraka ny fietsika izay ataon'ny zazakely atsika ndao ary 2, 3, up, up. Silata o tanterakao Fanyande mani tumayere Sawa timi alami naufa Anaure
dierichu Aresianao izy onene Zao no averimberito aze manao tena Zamuni fiangiali passavano a zarani Ziulani si farani lei vende andare a inizisto cisa Vau Isanado pauga Nino na sarafo Rasenta urambarazea Rivuduza ve manambandea Dafa mafo an Jesosy Zay indrindra mahazo toerana aloha tsika rehetra misaotra atsika nitsangana to anatin'izany iray izany amarina ny fotoantsika zao a misy vavaka mandohalika any ao anatin'ny liturgie zany hoe fanompam-pivavahana Fiderana dia mandohalika manoloana ny azo fijaliana daholo ny olona ao anatin'izay indrindra nitondranao zay mavesatra ny fangatahanao rehetra ary androany zay dia mivavaka ao anao tsy hivavaka ao aminay mihitsy izay mazavy zany zay no ao anatin'ity atao hoe Fiderana ity fa mivavaka ho anareo rehetra na iza toerana misy anareo rehetra mivavaka ho anareo zay noho izany misy an'ity tononkiri ity isorana be dia be ny mpamorona ady ao amin'ny choral fohy be izay iralahy mpamorona n'izy io moa zany a dia isorana be dia be zany rehetrarehetra zany a ray tandrazana ihany zay mba ny iralahy io isorana ny tompo zany ka dia ho voninahitryandriamanitra andrasako eto zay indrindra no isorana be dia be an Jesosy fa rehefa vity zay tononkiri zay eo atratranao ny tananao misanatra moramora ny tananao ilany dia noho izany efa hitan'andriamanitra sahady zay ho atao anao vo mifarana ny amenina eto amin'ity farany ity dia efa manomboka mirotsaka amin'izay zay rehetrarehetra avy any an-danitra ho anareo menakavy minoa ianao an'izany fa tononoko amin'ny hery sy ny fahefan'i Jesosy zany ndao ary andrasako eto ny indra fonao Voara di fianana eti mi fu amelima finita pilsa mamiliniti e fantawa zamu rano masimbe Rano masimeno dia vinaeti Sua minau Soka Jesus Sangatong tananaw ari Anja sa kwetulan Minsa funa Fakta to Fatima Ramrachana Ang tiwala teni Rama Lakshamisha Matuki ianao zay
rehefin'izay fa mafy ny adina ety rehefin'izay fa mafy ny adina ety milokivy ny fo aelilo jany akasony titanity mamingana koa ilay tompy masonao ray no andrasagnay ilay tompy masonao ray no andrasako antafiery vava nefa ny ampitso nefa ny ampitso eo aminao de tsy fantatro sangatony tananao anakoroa andrasako eto lay indra fola sako eto lay indra fola fantatra fa tsy mba miangatry ianao fantatro fa tsy mba miangatry anao ampihoala teny rama ratramisa ataovy eo mitratranaao nytananao akavy ny akavanana no misandratra ankehitriny tao aoka hitsangantsika rehetra any am'izay toerana misy atsika am'izao fotoana zao any mingavy anao ariavako naizanaiza toerana misy anao ao anatin'ity vavaka farany indrindra ity raha mety anao ia aoka andoalika isika rehetra raha misy azo fijaliana ao akaikinao ao a mandoleo amin'ny azo fijaliana ao ao ianao vavaka isika jesosy eo misaotra anao manokana izay mbola afaka mandoalika mandraky ty ny androany be dehibe neny olona tsy afaka mandoalika intsony raha vao tapaka lalan-draha zany dia efa tsy mety tsony raha vao malemy zany dia tsy mety tsony fa misaotra anao zay mbola afaka manatanteraka ny soratra amin'ny masina raha velona ko Jehovah Andriamanitra tompony maro ny lela rehetra ideran'Andriamanitra lohalika rehetra andohalika ao anatreny saotra Jesosy mbola hanompo anao zay Jesosy mivavaka ankehitriny ho an'ny olona rehetra zay nanaraka hatrany am-piandohana mandraky n'izao fotoana zao ary raha eto azy izy vao mba mahita Jesosy teneno aminy fa omena ho azy zay rehetra irin'ny fony na dia matory aza izy fa mpanomponao izy iambina mandrakariva kosa ary hoarovanao amin'ny fotoana rehetra na any am-pianarana na any amin'ny asa na ao atokantrano na naiza toerana misy azy na any an-tsaha na any tanàna ninoninona mbola faniriny na ny any ampitany ranomasina mba ho tenenina zany amin'izao fotoana zao satria maro dia maro no nangataka n'ity fotoana ity any tompo mingavy anao ary aho tsy dio isam-baravarana amin'izay ampahafantaro azy fa fantatrao ny loatrany ny olona tsirairay avy eo amin'izay toerana misy azy eo no anatonanao azy eo no hitahinao azy eo no anasitrananao azy ka na hatrany amin'ny hôpital hatrany amin'ny fonja hatrany amin'izay manirery tompo malalo mingavy anao a Jesosy ambarao aminy mihitsy tsy hanary azy mandrak'izay ianao iaro azy manokana ka na dia teny tokana azy nambarany teo aminao androany isy pasoavana amin'ny fitohizan'ny fiainany rehetra hatrany amin'ny arivo mandimbiny ary ampahafantaro azy fa nininina toepony sy toe-panany efa tia azy ianao efa tia azy manokana ianao ka na Fiderana ndray mbava azy natao androany tompo
amaritra ho avy mamirapiratra ho amin'ny tsirairay avy zany rehetrarehetra zany ka dia midera sy manome voninahitra ny anaranao manokana izay Jesosy malalo Andriamanitra ianao fa tsy mba olombelona ka dia miangavy ianao manokana enoy ny fivavaky ny rehetra fa hangina amin'izao fotoana izao ianao no miteny amin'ny inona ny mbola tianao ataoko aminao raha eo amin'izao fitoerana misy azy zao izy no mivavaka dia iaino azy hatrany an-danitra ianao vavaka ray minitra tsy ambaravana tsy ambarava dia manjanaka vavaka mangina tohatry ny molotra ihany no mba mipetipetina kely eo fa ianao Jesosy mba hitany ao ampony mba henoy ny fivavaky ny rehetra Jesosy sotra Jesosy nambaranao manokana fa tsy manatahotra ny mpianatra ninninna klasy nisy azy fa tsy maintsy tafafindra izy ary ho tafakatra ambony dia ambony ny mpanao fanadinana rehetra dia efa any amin'ny lisitry ny afaka daoly ary ny ray aman-dreny ila mitsaina zay manomboka androany ihany koa tsy adinonay Jesosy ny mivavaka ho amin'ny mpitondra fivavahana rehetra na inona fivavahana zay matahotra anao Kristy tompo Jesosy enao Jesosy Kristy tompony omba azy ireo ary iaino fivavany amin'ny andro lava iainana amin'ny fifaliana ary anome tolo-tsaina sy tolo-pahendrena hatrany hatrany ho voninahitr'Andriamanitra ary raha mba mety anao manana ray aman-dreny izao fiangonana kely dia kely izao dia enao Jehovah Andriamanitra no iangaviana isy antoranay mba jereo manokana ny ray aman-dreninay pasteur président dady randrena atoandro Jean Joseph ao ny ankonany rehetra mba ho tainao manokana nye zay rehetra mikely ainao amin'ny asanao ihany koa ny kristianina rehetra dia mba ho tainao manokana araka ny teninao Jesosy teo jereo ihany koa na dia tsy kristianina aza mamindra fo mba enoy ny fivavaka i Jesosy jereo ny mpitondra firenena zay rehetrarehetra antana tohatra ray manontolo mba ho jereo ny mpitsabo rehetra jereo ny tompon'andraikitra tokony ministera ny gouvernementa hatrany amin'ny filoham-pirenena zay misy eto amin'ny Madagasikara ho ambinanao sy ho arovanao ny fiainany rehetra ary zao Madagasikara zao tsy adinonay arovy Madagasikara fefeo manodidina hatrany amin'ny tendro ny avaratra ka hatrany amin'ny tendro ny atsimo ny tendro ny andrefana ka hatrany amin'ny tendro ny atsinanana ny fari-dranomasina rehetra iny any ambanin'ny tany rehetra ny ambany ranomasina any ny abakabaka rehetra arovy rakofy ny rahanao Jesosy fa rakofanay ny rahanao zany ny anaran'i Jesosy Kristy manam-pahefana Andriamanitra velona tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ho voninahitra Andriamanitra ny fivavaky ny tsirairay na ny lavitra ny anakaiky manaja anao zay tompo fenao le niteny mahay manadino zanany minono vany vehivavy ka tsy atsiaro azy eny mahay manadino ihany izy fa izao Jehova tsy anadino anao mandrakizay misotra Jesosy rainay izay ny an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao hatao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka neny an-danitra meonay ny izy anasa zao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen aoka hitsangany tsika rehetra riavana any amin'izay toerana misy anao ary dia handray tsodrano ianao amin'izao fotoana izao raiso ampinoana ny tsodrano zay tononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ny tsofa anarano anao hitanao ane Jehova ka hiaro anao izy hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova tompony maro ka hamindra fo aminao izy hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana izy ho Jesosy hafa ihany ny olona voatsodrano ianao zany ka dia hidina aminao ane ny fitahin'Andriamanitra tsy toa mihoatra noho ny fahalalana rehetra amiratra tahaka ny kintany any amin'ny lanitra amin'izay ny fiainanao sy ny ankonanao rehetra ny arivo manodimby anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta isakambina anao ny sandriny mahery hitantana anao ny tanakavana amin'ny fahamarinana izy
ary izy no milaza fa ny any mpanompoko zay efa nofidiko denao zany tsy ho ariko mandrakizay misaotra Jesosy. Anao kosa tompony voninahitra ny Fiderana fanajana ambony indrindra mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy anay. Fa raha izahay sy ny ankonanay tokoa dia anompo an Jehovah izahay ka dia ataonay dinana sy veleranonay mandrakizay eo atratranay eo amin'ny fonay ny tananay no anononanay ny tenin-joso ampaminany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta manao hoe fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an Jehovah izahay misaotra Jesosy. Amen. Ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ety ampamaranana dia fifaliana riavana no maneho fisaorana lehibe de lehibe an Jesosy aloha ho voninahitra Andriamanitra zany rehetra zany tsy hay ihany tsy isotra ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'izao fanatanterahana an'ity fotoana ny liturgie Fiderana Loharanom-piderana tarihiny pasteur Tantely teto Ambohidroa Fiorenana FPVM ity dia ao any misy ny tale teknika ao anatin'ny fangalana ny sary dia ny rahalatsoa sy ny ekipany rehetrarehetra ao anatin'izany rehetra zany. Ao ihany koa ny sonorisateur sy ny lumière dia misy ny rahala asina sy ny ekipany rehetrarehetra zay tsy voatanisa. Ao ihany koa neto amin'ny fiangonana ny mikirakira ny ao anatin'ny fandraisam-peo anatin'izany rehetrarehetra zany dia misy ny sitraka sy manjato ao tao anatin'izany ny teknisianina isan-karazany any ao amin'ny jiro zay teo dia ao ihany koa ny barao-piangonana ito amin'ny fiangonana isorana be dehibe ny tompony raika ny ray aman-dreny isatso-kajiny ato anatin'ny fiangonana dia tsy hay ihany koa ny tsy isotra ny mpitendry fa zanaky ny fiangonana daholo ao ny Loharanom-piderana atambarintsika ny tehaka ho an'Andriamanitra ho voninahitra Jesosy zany rehetrarehetra zany samy hitahiny Jesosy daholy tsara amin'ny tompo isanandro sanandro maireza tompoko.